Farany volana fitaovan'ny mpianatra ny laharam-pahamehany mpandraika rano ka anokanana hatramin'ny 7,100 ny vola miditra miandry amin'ny farany volana manaraka izay fitaovam-pianarana tsy mbola azo. Nanizingizina iravaly manana marika tetsy amin'ny Magoro fa tsy samy seho masoandro niona taminy ireo hakim Fisano ary miandry azy ireo ny fanompontana ny belitatokana. Mifanoitra amin'izany ny vaovao nanaingy androany ny azan'ny Afrika Atsimo ny teknisian'ny Senita anatota ny belitatokana 10 mety sy 20 tapitrisa. Anomboka rampitso ny lohataona, hiakatra ny hafanana, miova ny fitafy, ny sakafo ary ny fahasalaman'ny olona maro. Mariazy hafakely, tena mikanja filalaovam-baolina no nihinana ny tsaingo ka ny cocktail taorian'ny fitaovam-pivavahany. Ary farany, festival karitaka, kolotsaina bara, kolotsaina ny mpiandry-omby, ankalazainy isa-taona ny olombe manja ny gasy. Tomboko lasy tomboko vavy fampahalalam-baovao lehibe eto amin'ny KOLO TV sy ny KOLO FM amin'ity androany ity mankasitraka anao nanaraka izany ary manasanao ihany koa hiaraka aminay hatramin'ny farany. Miaraba tompoko. Amin'izao fotoam-pialatsasatra izao dia mirona amin'ny fiofanana mahandro sakafo avokoa ireo izay liana amin'izany. Tsy vitsy ny lehilahy mandray anjara amin'ireny karazana fiofanana ireny ary misy ireo mikasy sy hiditra eo amin'ny sehatra matianina momba ny fandrahoana sakafo. Mbola lavitra ny lalana diavina hatongavana amin'izay raha ny traikefa ny tena ilaina ho an'ireo tranom-pisakafoanana. 12 taona teo amin'ny tontolon'ny fandrahoana sakafo i chef Martin, chef cuisinier teto amin'ny tranom-pisakafoanana iray eto an-drenivohitra. Raha 3 taona teo amin'ny toerana misy azy ary mandrindra piasa 13 amin'ireny fast food ireny i Luciano. Asa izay anisan'ny tanjon'ireo mpianatra izay miofana amin'ny fandrahoana sakafo. Maro no dingana diavina hatongavana eo amin'ny sehatra matianina eo amin'ny fandrahoana sakafo izay. Hoe niainga plongeur ianao dia farany ianao lasa chef dia dikan'izay zany misy finiavana zany tao anatin'ilay izy. Misy finiavana tianao zany ilay zavatra matoa ianao tafita amin'izay toerana izay. Fa raha tsy tianao ilay izy dia tsy tonga any amin'izany toerana izany mihitsy ianao. Fa ny critère tadiavina aloha zany dia tokony hoe hanana fahamandrinana zany ianao amin'ilay zavatra ataonao. Fa na mahay mahandro tahaka n'inona ary ianao rehefa ohatra hoe tsy misy fitandremana na ohatra izany dia lasa ohatrany hoe hanaonao foana zany ianao rehefa. Ianao zany mipasy tena hoe nanao cuisine mihitsy ianao dia ao anatin'izay misy fianarana mbara tonga maromaro tokony nandehanana zany vao tafiditra amin'ilay hoe tonga amin'ilay sehatra hoe chef cuisinier satria ny ao anatin'izay koa betsaka ny responsabilité raisinao anatin'izay ilay. Mitovy hatrany ny tanjon'ireo mpiofana na lahy na vavy raha mirona amin'ny fianarana mahandro sakafo. Mbola vitsy anefa ireo mandalo pahaizana amin'ity resaka fandrahoan-sakafo ity no tonga hatramin'ny farany izany hoe mivoaka ho mpandro matianina amin'ny ankapobeny. Safidina asa tsy azo idivirana izany ho an'ny sasany raha toa ka fanamby manoloana ny vehivavy ho an'ny hafa. Moko zany tsy voatery hoe vehivavy reny nge mahandro sakafo amin'ny fiainany dia mahay samy mahay zany rehefa ao an-trano dia izay. Tsisy olana ka io ange efa hoe samy manao n'izay mahafinaritra anazy moa manina ary ny vehivavy angataka hitovy zo amin'ny lehilahy dia monina tsy azo ataon'ny lehilahy koa ny zavatra ataon'ny vehivavy. Mbo iriko misy hoe le faniriko izy dia faniriko nandriko dia zay zany nandriko nanao azy. Manko nakazy hoe tsy vitavita foana hoe hatramin'ny elaela zany dia mba izany manko betabe manko zavatra mety atao dia. Ny endriky ny fiofanana na ny saran'izany saika mandesaky ny karazan-tsakafo fianarana. Ny frais de formation toa aminay 15 000 ariary. 15 000 ariary io une semaine. Satria ianao zany une semaine mahavita momba ny pâtisserie de base. Une semaine mahavita ny viennoiserie 3 jours sy ny glace. Dia ny cuisine européenne resaka entrée zany entrée froide sy ny entrée chaude 15 000 ariary koa une semaine. Dia ny plat de résistance ary ny charcuterie une semaine atolo zany zay. Ankoatran'ny fitoerana iray manofana manokana momba ny tontolon'ny fandraharahana amin'ny aina andro dia saika io formation par module io no ankamaroan'ireo misy eto an-drenivohitra. Ny fianarana pâtisserie sy ny charcuterie no be mpanao indrindra. Eto amintsika vitsy ny lehilahy no mianatra mahandro raha mitaina amin'ny vehivavy, maneran-tany kosa lehilahy avokoa ny 7,100 n'ireo chef cuisinier.
Pejin'ny politika ny trandresaka mivantana tamin'ireo mpanaradia azy androany ny filoha teo aloha Ravalomanana marika tetsy amin'ny kianjan'ny makrobeoririka. Saika nofisafony fotsiny ihany ny fionany tamin'ny Société ary nibana ny fanomezana toromarika ho an'ireo mpomba sy ny fandaminana ny disadisa misy eo amin'ireo mpitarika fanadiadina. Ny fanemorana ny fandefasana ny bulletin tokana tsy Afrika Atsimo no voalaza ny filoha teo aloha marika Ravalomanana vavokatry ny fionany tamin'ny tarika ny Société afakomaly ary miandry indray ny fionana amin'ny JICM na ny groupe international de contact tamin'ny fahaenina ny volana septambra ho avy izao vao isy ny fanapakevitra vaovao amin'izay bulletin tokana izay. Nitondra ny fanehoan-keviny ihany koa ny filoha teo aloha manoloana ny raharaha misy eto Madagasikara izay nambarany fa misy ny manomana ny fanemorana amin'ny fifidianana ka manao ny hevitra rehetra aty atotosa izany. Noho izany dia tokony ho toto-saina alohan'ny fifidianana ny fampihavanana tariny FFKM fa tsy ao aoriana akory araka nambarana Andriamatoa Roakim Matsisano. Ny baribary kosa ny olana anatiny izay misy eo anivon'ny ankolafy Ravalomanana ary novakian'ny filoha teo aloha Bantsilana tamin'ireo mpomba azy izany ny tolakandro. Ny fanambarana izay nataon'Andriamatoa Mamrakoto Arvelo amin'ny tsy maintsy andraisana fanapahan-kevitra no nitarika ny olana. Ny fanambarana izay tsy nahazo ny farany alalana tamin'ireo mpitarika ny ankolafy. Araka izany dia isy indray ny fionan'ireo mpitarika ny ankolafy atsy Afrika Atsimo amin'ny talata ho avy izao. Na dia izany aiza nefa dia mbola mijanona ho mpitarika ny ankolafy hatrany Mamrakoto Arvelo. Araka ny vaovao tamin'ity arivo ity moa avy any amin'ny Senita, tsy marina ny filazana fa mbola miandry ny fionan'ny ankolafy Ravalomanana sy ny Société ny fanontana ny bileta tokana efa nisy raha ny vaovao noamarinay ny fahavitan'ny fanontana ny bileta tokana miisa 5 alina izay fantatra fa bileta natao an'ireo fiarahamonim-pirenena hoentin'izy ireo manentana sy mampianatra ny mpifidy amin'ny fampiasana izany. Fantatra ihany koa fa nanaingy androany ny azon'ny Afrika Atsimo ny teknisianina avy ao amin'ny Senita sy ny solotena ny fiarahamonim-pirenena momba ny fanontana ny bileta tokana. Fantatra fa horaisin'ny Seni Afrika Atsimo antanana ny fanontana ny bileta tokana miisa 5 hetsy sy 7 tapitrisa. Izotra any amin'ny fifanarahan'ireo ankolafy Ratsiraka Ravalomanana ary ankolafy Safy Albert ny raharahan'pirenena ankehitriny noho ny fitovian'ny olana izay mitranga samy tsy manana kandida mantsy ny ankolafy ankehitriny dia ny ankolafy Ravalomanana, ankolafy Ratsiraka ary ny ankolafy Safy izay nilaza fa tsy fifidianana no ilaina fa fifidianana rafitra fanadiadina. Mandeha ny resaka ankehitriny fa isy ny fanambarana miaraka izay voaka tsy ho atsy ataon'ireo ankolafy telo miaraka. Ny fanomanana ny fifidianana tsy demokratika amin'ny tsy fandraisan'izy ireo anjara no olana raha ny efa nambaran'izy ireo hatrany. Isy ihany koa raha ny fantatra ny hetsika izay iarahana aloha mandritra ary aoriana ny fifidianana. Ireo voalaza rehetra ireo dia fa ahafahana ihany koa mamisavisa ny mety ho firaisan'ireo ankolafy telo ireo na dia nisy aza ny olana teo aloha satria dia politika no resaka eto. Samy iaraha manaiky nitrakefa izay ananan'ireo filoha teo aloha ireo mandritra ny fitaom-pitantanany ny firenena. Araka izany dia anisan'ny hetsika mety ho ataon'izy ireo ny fialana amin'ny tondrozotra izay marihana fa samy nanao sonia izany ny ankolafy Ravalomanana sy ny ankolafy Safy Albert ankoatran'ny ankolafy Ratsiraka. Ho an'ny ankolafy Safy Albert manokana izay nilaza fa tsy tanjon'izy ireo loatra ny fanaraka raha toka tsy mitovy ny hevitra. Ka raha miresaka alliance isika ny an'ny mouvance zafy sy izay. Ny an'ny mouvance zafy dia ny hoe miravina ny gouvernemanta mialy Belgique satria i Belgique sady tsy manaza an'ilay mouvance nanolotra azy izy sy manaza ny feuille de route. Aiza marina araka izany ny tena fijerena ny olana ny vahoaka iray manontolo izay efa hita sy re matetika amin'ny tatitra ataony ireo sampanasa ny firenena vahiny manao fanadiadina eto Madagasikara fa tena ao anatin'ny fahasahiranana sy fahantrana avokoa ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao. Fifandrifian-javatra ve satranga efa natao resahana fakibarara ny teknisian'ny tompon'andraikitra voalohany teo anivony ny kitapom-bola mpanjakana omaly fasahirana tanteraka. Nipotra omaly ihany koa ny resaka momba ny hoe kandidato ho anany mpitondra fanjakana ny ministry ny vola sy ny teti-bola teo aloha. Nanamafy izany ny vaovao ny onjam-peon'ny vahiny iray sy ny fahitana ireo tananakavana ny filoham-panjakana ankehitriny miaradia amin'ity kandida ity. Mihoatra lavitra amin'ny vinavina teti-bolan'ireo ministera sy andrim-panjakana ny vola ampelatana ny tahirim-bola mpanjakana ankehitriny. Raha ny nambaran'ny tale jeneraly ny tahirim-bola mpanjakana omaly. Raha ho an'ny taona 13 sy 14 dia 17 faingo 7 lavitrisa ariary ny volaniditra tamin'ny alalan'ny hetra sy ny latoany. Mihoatra 5 faingo 7 lavitrisa amin'ny vola ampelatana anio anefa ny teti-bola mpanjakana.
Efa tapaka nandritry ny fandiniana ny teti-bolam-panjakana ho an'ny taona 2024 ireo vola izay ampiasain'ny ministera isan'isany. Ireto farany izay mamaritra ao anatin'ny sora-bolatra ny teti-bola efa nolanina teny anivon'ny androm-panjakana roa ny tetezamita ho an'ny taona 2024. Ny eo anivon'ny tahirim-bolam-panjakana izay efa nanambary io tsy fahampian'ny vola miditra ao anatin'ny kitapom-bola io ka misedra fahasahiranana eo amin'ny fitantanana. Raha ny vinavina dia hatratra 703 lavitra ariary ny elanelan'ny teti-bola sy ny vola eo ampelantanana raha tsy misy ny fandraisana andraikitra. Mampametram-panontaniana ny zava-mitranga indrindra amin'izao akatoky ny fifidianana izao. Izay araha-malalana dia mbola mipetraka ho fanontaniana aza hoe iza tokoa ny tena kandida-mpanjakana. Ny hita maso amin'izao aloha ny jerena dia ny fihazakazahany kandida Hery Rajaonarymampianina. Fifandrifian-javatra ve no hoe ministry ny vola no lasa kandida? Nambaran'ny RFI omaly fa ao ambadiky ny fanendrena azy io kandida mpisolo toeran'ireo nesorin'ny CES ny Brown filohan'ny tetezamita. Manamafy izany ny fisian'ireo olona akaiky ny filohan'ny tetezamita manohana mafy an'ity kandida iray ity. Nahavariana ny maro no nahita ny fisehoana voalohany tatsy fianaratsoa. Na eo azy izay voalaza ny tahirim-bolam-panjakana izay fa misy ny tsy fahampiana dia tsy maintsy mikaroka hatrany izy ireo amin'ny mahatompona andraikitra azy ireo mba ahafahana manefa ny karaman'ny mpiasa-panjakana. Ny baiko kosa nefa dia mety isy foana satria ny fampielezan-kevitra dia tsy maintsy atao roa volana alohan'ny fifidianana. Raha nataon'io kandida iray io, azo heverina ihany kosa nefa fa efa niomana tamin'izany ny kandida roa hafa namany izay nifaninana ho isan'ny kandida ny TGV nandritry ny kongresiny. Raha hiditra amin'ny volana septambra isika izao dia mbola ao anatin'ny vanim-potoana manasara taona ka mbola ny atsika sy ny hafanana no mbola hifandimby hatreto. Mbola hifanesy ny atsika raha efa hiditra amin'ny fahavaratra atoato raha ny fanazavan'ny mpamantatra ny toetry ny andro etsy Ampasapito. Taona manomboka voalohan'ny septambra io zany. Le manasara taona zany dia tafiditra ao anatin'ny periody ririnina ihany fa miala tsikelikely izy amin'ny ririnina dia miditra tsikelikely amin'ny fahavaratra. Zay zany atao manasara taona. Zany hoe miala tsikelikely amin'ny volinandro ririnina dia miditra tsikelikely amin'ny volinandro fahavaratra. Zay zany hoe intersaison na période de transition zany ny ankapobeny. Ka zay intersaison zay dia anamarika ny somary fiakarany kely ny hafanana ny ankapobeny zany. Zany hoe somary moka me mafana kely tsika zany satria miala n'le aty ririnina tsika zany. Raha ampitso izany no hanomboka ny lohataona, inona avy ny zavatra iova amin'ny andavanandrom-piainan'ny mponina, ny fitafy sy ny sakafo mety ny fahasalamana ihany koa. Fanamafisana ny hery fiarovana no anisan'ny torohevitry ny mpitsabo manoloan'izany. Mandray ny fepetra manoloan'izany ihany koa ireo olon-tsotra sendranay. Fanatediny narindra Andrianomanana. Iatriana ireo aretina samihafa vokatry ny fiovan'ny toetrandro dia samy manana ny fombany olon-tsotra sendranay. Ny fisotroana rano sy ny fanarahana ny akanjo amin'ny toetrandro no ilaina ho azy ireo mba tsy hitarikaretina. Resaka rano sotroana angamba indrindra eto amintsika eto Madagasikara, ny rano sotroana ampangotrahana foana raha azo atao. Tsy dia misefy loatra amin'ilay zavatra hoe mangatsika ohatra totra nafany ty andro ty androany dia mandeha nefa mangatsika tapoka avy eo. Fa fahafantarako anazy za tsy dia maloatra loatra eo amin'ilay zay ngamba ny hitako mety aminazy amin'ny akanjo anaovana tsy mampanena anao no milanja blouson milanja akanjo ba. Raha mandeha anao maraina hitanao hoe mafana ilay andro nefa fantatro fa mety hivatika kely mangatsika ihany ny kelikely dia aloha mitondra akanjo ihany rehefa mandeha. Mangatsika ny andro dia asorinao ny akanjo, mangatsika ny andro dia manao mafana ianao. Dia mafana indray ny andro dia asorinao indray ny akanjo dia iny mahatratra ilay aretina. Fa tokony izy nanaovanao nampafananao iny ihany zany anaovanao mandrapaharena. Fa aloha zany tsy maintsy manenjika an'ilay voankazo misy an'ilay karazana vitamine miaro amin'ilay tenanao olombelona. Izany hoe tokony rehefa avy sakafo zany ianao misy voankazo tsy maintsy hohanina ohatra hoe voasary, ny akondro. Allergie koa zany, allergie ohatra na zao matetika dia rehefa ohatran'izao dia lasa vovoan'ny sery koa. Sakafo maivamaivana ve sa ahoana ny fitafy aloha rehefa mafana ny andro dia tokony akanjo maivamaivana. Rehefa mangatsika ny andro dia manao akanjo mafana satria indraindray mivaovao be ilay toetrandro. Mbetika tamin'ny maraina teo zao mangatsika dia zao mafana. Dia rehefa mangatsika zany anao dia mitondra akanjo mafana fa rehefa mafana dia apetraka ny akanjo mafana.
misy asiny koa ka no aretina matetipitranga mandritra ny ririnina raha hiditra indray ny hafanana atoato dia ny areti-pivalanana indray no ahin'ny mpitsabo manoloana ny fivavahan'ny toetrandro indray dia ny fanafisana ny hery fiarovana amin'ireo aretina ireo no torohevitry ny mpitsabo. La misotro rano matetika dia mihinana voankazo dia manao sakafo maraina tsara indrindrindrindra zany alohan'ny voanany trano dia indrindrindrindra koa ny ankizy zany mba mena aody ambavafo kely eny anelany eny dia ho avy ny hafanana dia ny areti-pivalanana tena zavatra miseho amin'izany andro mafana zany dia ny tokony atao zany dia fahadiovana indrindrindrindra mila manasa tanana amin'ny savony na ny kely na ny lehibe satria ny fivalanana dia azo amin'ny avy amin'ny loto. Le vitamine zany tena ilaina indrindra amin'le grippe vitamine C zay zany na amin'ny aretina grippe tena fiarovana indrindrindrindra. Ny voankazo na légume misy voankazo misy zany ny voasary ny voankazo rehetrarehetra zany fa voasary amin'izao ny olombelona ihany no mahatonga ny ireny aretina samihafa mitranga ireny noho ny fahasimban'ny tontolo iainana ka mety amin'ny fiovavan'ny toetrandro. Faran'ny volana aogositra herinandro vitsivitsy mialoha ny fidiran'ny mpianatra saika natokana ho amin'izay ny karama rehefa amin'ny fotoana tahaka izao. Paikady entin'ny ray aman-dreny andrindrana ny vola eo am-pelantanany haloha mialoha avokoa ny sarany ilaina amin'ny fampianarana izay vao mieritreritra ny fandaniana hafa fanadihadiny. Tsy afaka migalabona amin'ny fandaniana maro samihafa ny mpiasa na miankina na tsy miankina rehefa faran'ny volana aogositra tahaka izao. Sakafo, fandoavana hofatrano, ny jiro sy ny rano lalina alehan'ny vola eo am-pelantanana, ny ambiny natokana ho an'ny fampianarana avokoa. Ny finafina mety fandaniana mandritra ny volana zao dia fa fitampilana sady nay ao tokantrano. Ohatra amin'izany fampidirana mpianatra sy ny hofatrano ny fandriro zao dia fa fitampilana iny. Tsy hita izay hoe maharaka fa vidiana tsikelikely zany le fitaovan'ny mpianatra. Tena miasa amin'ny privé mandraisam-bolana fa tsy hoe manana fidiram-bola hafa ohatr'izay fa dia tsy maintsy izay tsy nijaraina arak'izay tokony andaminana azy. Be ny fampidirana mpianatra amin'ity. Roa zao ny ray mitambatra any amin'ny CSG enina dia ny ray any amin'ny lycée 5 Paikady entin'ny ray aman-dreny ny fandoavana sy ny fifidianana ireo fitaovana tsikelikely ialana amin'ny tsy ampoizina. Saika manaiky izany ihany koa ireo toeram-pampianarana noho ny fahasahiranana sedrain'ny ray aman-dreny rehefa volana aogositra tahaka izao. Ray aman-dreny mpianatra tranay zany tonga dia mandoa tsikelikely ny saram-pidirana droit de réinscription mijaly mihitsy zany ny sekoly amin'izao fotoana izao dia raha mantanonareo tsy farany vola aty mandray karama tokoa ngamba ny ray aman-dreny saingy arak'izay fa lazaiko izay hoe ny ampahany any aloha no alohany na dia hoe fa tomotra kely ary ny fidiran'ny mpianatra. Voafetra ny fahefan'ny olona mampiasa vola amin'izao fotoana izao tsy maharaka ny filana intsony ny karama eo am-pelantanana any ka ireo tsy maintsy atao ihany aloha no amoaham-bola. Fahasahiranana no mahafen'ny olana ianan'ny ankamaroan'ny ray aman-dreny, fahasahiranana izay misakana ny fandrosoana. Eo amin'ny pejin'ny fampianarana mahery tapitrisy ireo ankizy enina hatramin'ny 10 taona no tsy mbola nandeha sekoly mihitsy fa sahiranana no antony voalohany mahatonga izany. Misy ny ezaka azon'ireo ray aman-dreny atao saingy ny fahefana mpianatra ny zanaka no tsy misy ho an'ny ankamaroan'ny malagasy. Marina fa ny 9 amin'ireo malagasy 10 no miaina mba ny $1 izany hoe latsaky ny 2,000 isan'andro. Manomana ny trafitrasa ho an'ny fanabeazana ho amin'ny taona 13 20 sy ny fandaharana asa-panentanana momba ny fampianarana ny ministerapia amin'izao fotoana izao. Eto ambodiny sotry ny ankamaroan'ireo ankohonana dia miaina amin'ny vola latsaky ny 2,000 isan'andro. Zanaka telo no mihoatra ny taizany ray aman-dreny iray na dia efa mihoatra ny 10 taona azy mbola misy no tsy niditra fianarana mihitsy, misy kosa no miala tenatenany. Ny zanako anankitelo dia izy loha zany zao tsy nefa mbo ny sitrapon'Andriamanitra afamban'indray somasera. Eo amin'le côté dossier an'ny ankizy zao no mbola problème kely fa masera zany efa le mbo nandray anazy dia eo an'le fikarakarako an'le kojakoja no mbola tsy manana mihitsy ny ako. Izay vao izy vao samba nidy izay daholo fa mbola tsisy ny anazy. Na 4 taona na 4 taona saika nomena asa iandraiketany avokoa ny zanaka rehefa tsy mandeha any an-tsekoly. Fanampiana no ilain'ireo lehibe noho ny tsy fananana ara-bola ka izay no ampiandraiketin'ireo ankizy. Dia eo miala fianarana
Amin'ny ataon'ny bebe dia mahatsaka rano nataoko. Mahatsaka rano dia manampy manasa lamban'olona. Mbola tsisy mianatra aloha reo fa mipetraka any amin'ny masera to. Reto zavy kely reto anankiroa reto dia ny zanako anankiroa mipetraka ho any. Ny zandry indrindra ity zao ny zandry indrindra ka tsy tiana fieko taona. Ny zoko indrindra amin'ny zanako asa 9 taona. Mianatra ve ny zanako? Tsy mianatra to. Ny ataony le zanako ve manampinampy taona manampy amin'ny taona entana izy zany. Tafiditra anatin'ny fahasahiranana arabolan'ireo ray aman-dreny avokoa ny tsy fahafahana mandony sara-pisoratana anarana sy ireo fitaovana amin'ny fampianarana ka tsy ahafahana mampiditra ny ankizy any an-tsekoly. Tanjona nefa ho an'ny Ministeran'ny Fanabeazam-pirenena ny mampiditra ankizy 9 ka hatramin'ny 10 taona any an-tsekoly. Izany hoe ankizy miisa 5 alina no andrasana hiditra any am-pianarana amin'ny taom-pianarana 2024 2025. Tsy efa ny ministera irery fa fiara-miasa amin'ny mpiara-miombonantoka no ahavitana izany. Zany hoe zany 821 millions de dollars no volandrasana 77 milliards fotsiny sisa hitareo zany fa efa any ampahany be dibe no efa azo. Zay zany niezaka ataon'ny ministera ary zay raha teo moa ny fanapahan-kevitry ny fitondram-panjakana inareo ngamba izy ireny tamin'ny fanapahan-kevitry ny conseil des ministres ireny ny fanafanana ny droit d'inscription ho an'ny ankizy miditra any an-tsekoly. Le fanentana aloha mbola mitohy na eto Antananarivo na any amin'ny faritra ary tsy jany raha tsy afaka 3 volana. Zay zany angamba fa mino afa tsy maintsy aheny daholo ny rehetrarehetra. Ny foto-drafitrasa ho an'ny fanabeazana ho an'ny taona 2024 2025 sy ny fandaharana asa-panentanana momba ny fampianarana no paikady etin'ny ministera PIA anarina ny sehatra ny fampianarana eto Madagasikara ka tafiditra amin'izany ny fanamaivana ny sarany alohan'ireo ray aman-dreny, ny fizarana fitaovana na ny kit scolaire, ny fanavaozana ny foto-drafitrasa. Tanjona ny ampiany ireo ankizy tsy mbola nandeha fianarana miisa 2 tapitrisa ho ray hetsy amin'ny taona 2024 2025. Mbola eo amin'izay lafy ny fampianarana izay hatrany tapitra omaly ny fitsarana ireo taratasy-panadinana ho an'ny fanadinana baccalauréat ho an'ny fampianarana ankapobeny sy teknika teto Antananarivo. Mbola misy verenana kosa ny taranja filozofia sy ny taranja geografia amin'ny herinandro eny Ankatso. Andrasana ho amin'ny 20 septambra izao ny valiny izay fanadinana baccalauréat izay fanadihadina. Mbola mitohy hatramin'ny larobia izao ny fitsaran'ireo taratasy-panadinana filozofia sy ny taranja geografia. Raha tapitra omaly kosa ny fitsaran'ireo taranja rehetra na ho an'ny teknika na ho an'ny fampianarana ankapobeny. Vitsy anisa ireo mpitsara izay no isan'ny antony mahatonga ny fihitaran'ny fitsaran'ireo taranja roa ireo. Maromaro ny mpampianatra tsy tonga zany le correcteur. Dia ankoatran'izay misy ihany koa leo amin'ny périphérie aloha na fijeriko anazy dia misy miala lolo zareo satria no ny antony samihafa izay tsy fantatra. Dia voatery tsy maintsy arindra mifanaraka amin'izay zany le correction tsy azo irotorotina nefa tsy azo alamina be loatra ihany koa. Ny ena raha ny fahaizan'ny mpiadina tamin'ity taona ity, izay no tsikaritra ny mpitsara mihoatra ny tamin'ny taon-dasa. Antony, tsy tonga akory amin'ny kilasy famaranana dia efa manala ny fanadinana baccalauréat ireo ankizy, any ka lasa mampidina ny mari-pahaizan'ny mpiadina amin'ny ankapobeny. Zatra tsikatra zany dia efa miamena ny voan'ilay ankizy, izay ny tena marina. Ary mahatonga an'ilay zany raha ny tena fandinianay fa ny atsasaky ny série A nge amin'izao fotoana izao hoe. Ny atsasaky ny candidat amin'ny série A reo dia candidat libre daholo. Dia hitanay eo zao mba misy tsy niveau ana première akory amin'ny zavatra izay soratany eo. Dia be ilay ankizy no tsy niveau na terminal. Amin'ny 20 septambra izao no andrasana ny valin'izay fanadinana baccalauréat izay raha ho an'ny Antananarivo. Tamin'ny larobia lasa teo kosa vao natomboka ny fitsarana ho an'ny mahajanga manokana ka mialohan'ny fanombohan'ny fampelezan-kevitra amin'ny fomba ofisialy no hamoahana ny valim-panadinana. Na dia mbola andro fialan-tsasatra aza amin'izao fotoana izao mila foazina ny sain'ny ankizy hiatrika ny fidirana izay efa mananontany sahady. Manoloana izany, ilain'izy ireo no mampiasa ny sainy amin'ny alalan'ny kilalao mampivelatra ny ankingana fanadihadina. Milalao ny sady mianatra sy miezaka manatsara ny ankingana. Izay ny tanjona amin'ny fampilalaovana ny ankizy, maro ny zavatra azo atao amin'izany. Ny tanana, ny maso, ny fitadidiana samy omena ny sahazahazy avokoa. Tsy ampatoritory ny ankizy amin'izao akatoky ny fidiran'ny mpianatra izao. Rehefa atao toy ny kilalao ny fampianarana, voarain'ny ankizy izay tiana ampitaina. Manamboatra crêpe. Efa maindry. Août. 'Août. 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 'Ao
fahinana dia journal. Nanao tany an-trano zay. Nanao ino? Tananakilala dia nanao crêpe. Atao ahoana aky manamboatra crêpe? Atao apakahoana atody. Zany e. Dia asiana ina koa? Dia asiana ronono. Asiana ronono dia ina koa? Dia ahodikodrana hony. Ankoatran'ny mahafampialana volony zaza amin'ny andro fialan-tsasatra, mino ireo ray aman-dreny fa tena ilaina ny fampivelarana ny sain'ny ankizy toy izao. Voalohany indrindra fivelarana, mivelatra fivelarana ara-tsaina, fahaizany miaraka amin'ny ankizy dia fahaizany zavatra ianarana aty, mianatra manao zao zareo mianatra manao crêpe dia tsy haiko sady izy vavikely ohatran'ny hoe ilainy ihany koa izay. Fomba efa fampiasa eny anivon'ny akany fibeazana ny kilalao entina mampianatra. Manaitra ny sain'ny ankizy izany ary manampy azy kokoa amin'ny fifatohana sy ny fitadidiana. Izany rahateo ny tanjona mialohan'ny fidiran'ny mpianatra toy izao. Izao hetsika izao zany natao hanomanana ny fidiran'ny mpianatra satria ilay aktivité atao zany dia tena zavatra fampianarana ho an'ny ankizy mba hizatra handeha amin'ilay lalana ohatran'ny hoe hanohy fianarana indray zany hiditra hianatra. Karazana fianarana amin'ny alalan'ny fialamboly no ataondreto ankizy ireto. Ny tranga toy izao izay isan'ny tsotra indrindra ampidirana ny fankafizana ny fianarana ao an-tsain'ny ankizy madinika. Lafim-baovao afaka kosa indray 5:07 sy 4 tapitrisa dia mpamboly vary eto Madagasikara ary 10 tapitrisa dia mandrara amin'ny sehatra io avokoa na amin'ny fomba mivantana na ankolaka. 7 isanjaton'ireo tanimbary izay mivelatra amin'ny tany iray 5 tapitrisa hektara dia tanimbary mila rano avokoa. Antony ilana ny fanatsarana ny tohadrano sy ny fotodrafitrasa fanondrahana ny tany eto amintsika. Fanaty adiny. Mijanona ho 2.5 taona isaky ny hektara ny vokatra vary eto Madagasikara. Antony, manana olana amin'ny fahanteran'ny fotodrafitrasa fanondrahana isika. Efa tamin'ny taona 2020 no namboarina ny tohadrano loatra mangoro raha tsy resaka afa-tsy sopotry Madagasikara iray amin'ny vary io. Tsy ny any amin'iny faritra aloatra mangoro iny ihany anefa no manana olana amin'izany. Ny 1,200,000 misy fotodrafitrasa mipetraka fa saingy izao kosa tsy fantatra hoe hatramin'izao hoe iza ny tena mbola mandeha tsara, iza raha tsy misy étude manokana ataon'ny zareo zany tena misy enquête manokana iza ny tena tsy mandeha. Fa mifantatra aloha zany zao raha ohatra hijery ngeza be tsika dia mangoky marivoay alaotra dia tena manana olana amin'izao fotoana izao. Olana amin'ny resaka ensablement indrindra. Tsy ny fanatsarana ny fampidirana rano ihany no antoko ny fampitomboana ny vokabary. Eo ihany koa ireo teknika mila ampivadiana aminy izay mila amparitaka ihany koa. Ny vola sy ny hoenti-manana araka izany no mbola ilana ezaka goavana amin'ny fanatsarana ny sehatry ny fambolena eto Madagasikara ahatratrarana ny fahavitatena ara-tsakafo. Vary sy rano tsy mahay misaraka. Fa rehefa le resaka infrastructure hydro-agricole koa tsy resaka vary fotsiny. Fa mety azo ambolena zavatra hafa nefa misy zavatra voatondraka na resaka culture maraîchère fotsiny ara ohatra fa izao fotsiny tiako tenenina hoe tsy rano fotsiny koa no ilaina amin'ny resaka fambolem-bary. Raha ohatra tsika izao mijery ny resaka SRI fotsiny. SRI mila rano antonona azy, tsy mila rano be da be izy, tsy mila rano kely. Dia nefany misy teknika be da be mbola miaraka aminy. Ohatran'ny hoe ketsa 9 andro, elanelana 20 ka hatramin'ny 50 cm fihavana matetika. Dia nefa antsika raha vao miresaka SRI ohatra, ny SRI raha mahavita an'izay dia miteny foana ny olona raha mandeha nareo manadiady dia hoe minimum 6 tonnes l'hectare. Ny aiky ny rehetra izay niatrika ny tapakandro fanentanana izay natao tetsy amin'ny efitrano malalaky ny ministeran'ny indostria sy ny taozava-baventy io maraina io fa tokony anao ezaka mikasika ny fanatsarana ny fotodrafitrasa fanaparitahana rano amin'ny fambolena. Ny fambolena izay sehatra iray mbola ahafahan'ny Madagasikara mikalabona ary ahafahana mivoaka amin'ny tsy fanjariana ara-tsakafo. Antony, nanaovana ny fanentanana amin'ny mpamatsy vola sy ny tompon'antoka rehetra.
Tapitra omaly hatrika samiompana amin'ny fanaraha-maso ny fototra-avitrasa izay apetraka eny amin'ny faritra avy amin'ny famatsim-bola ny primatura lefitra misana ny fampandrosoana sy ny fanajariana ny tany. Hitondra endrika sy fanatsarana ny tanàna ny antony ity hatrikasa ity ary ireo fototra-avitrasa izay vita dia tokony hajaina mba tsy ho very fotsiny ny famatsim-bola izay nanaovana azy. Ny andindiny avy hatrany. Atrikasa miompana amin'ny fomba fanaraha-maso ny fototra-avitrasa izay apetraka eny anivon'ny faritra avy amin'ny famatsim-bola ny ministeran'ny fampandrosoana sy ny fanajariana tany no natao tetsy amin'ny INTS tetsy Ampefiloha. Nasaina manokana tamin'izay sehatrasa izay ny sekretera jeneraly ny DDR ny tompon'andraikitra arabola indrindra moa fa ny teny anivo ny fitsinjara-pahefana. Inona kosa no vokatra hoentiny izao atrikasa izao? Vokatra izay le fanakalozan-kevitra sy indrindra miainga amin'le sosokevitra izay nataon'ny vice primature dia isy zany fandaminana sy fomba fanaovana fanaraha-maso izay ho apetraka tanteraka eo amin'ny sehitrin'le faritra fa kosa misy fitsinjarana andraikitra miainga avy ety amin'ny VBDAT any amin'ny faritra, any amin'ny distrika sy any amin'ny commune. Le faritra zany no andamina fomba fiasa satria izay le hoe approche territoriale izay nitenenina maly. Vokatra izay le approche territoriale zany famezana ny fahefana le faritra dia ny faritra tsirairay no andamina izay fomba fiasa izay fa misy kosa torolalana kapobeny izay ho tapahana eto iarahana eto amin'ity dinikasa. Ho fanatsarana sy fampandrosoana ny firenena iray no hita amin'izay fanatanterahana ny fototra-avitrasa lehibe izay vita ny ministeran'ny fampandrosoana sy ny fanajariana ny tany izay ary tokony arovana toy ny anak'Andriamaso ihany koa ny zavabita mba tsy ho lany vola fotsiny isika eto Madagasikara amin'ny fanamboarana sy ny fanatsarana azy ireny. Pejy hafa kosa indray niova ny toe-tsain'ny malagasy malona ny fomba fanao amin'ny fampiakaram-bady ankoatra ny fiovana efa hita amin'ny taratasy fanasana hita koa izany eo amin'ny fikarakarana ny fety sy ny fandraisany ireo mpanotrina. Androany nanatrika mariazy hafa ny mpanao gazetiny KOLO TV teny amin'ny kianja filalaovam-baolina teny Torototosy nanaovana ny fandraisana sy ny fanalana etaeta voalohany tamin'ny mariazy ny Mpanjaka sy Liantsoa. Tsy nanelingelina ireto olona ny nasaina izay mianjaika dia mianjaika ny vovoka izay nitora-jofo na dia sahirana kely aza raha matoa nidina teny an-toerana tsy nahasakana ny fifaliana izany. Nanaitra ireo mpanotrina misy 530 ny nilazan'izy mivady kely tany am-piangonana fa eny amin'ny kianja fanaovam-baolina eny Torotosy manakaiky ny bypass no anaovana ny cocktail voalohany taorian'ny fanamasinana ny mariazin'izy roa kely tany am-piangonana. Surprise namena anay izao aloha fa tsy mbola niteny izao izy. Taiza le izy mafantatrareo? Teto, tany am-piangonana. Mbola tsy nanatrika ohatr'izao mihitsy aloha raha tsy vandroany. Zay vao nahita ohatran'izao zany fa mahafinaritra le izy mba miova kely amin'ny zavatra misy zany dia ataoko fa tena tsara le izy zany satria miova amin'ny zavatra misy zany mba mivoatra le zavatra atao taloha zany. Zavatra mahafinaritra aloha satria miova amin'ny efa mahazatra isan'andro hoe rehefa mandeha mariazy fanasana salama izao dia tonga dia any amin'ny toerana fisakafoanana no misy ny fanalana etaeta voalohany ohatr'izao. Efa nisy tompona andraikitra moa fampirarata amin'ilay toerana zany dia efa zay zany mandalo fotsiny ilay izy tsiny eo amin'ny adiny iray sasany eo zany zay neto dia mamonjy any amin'ny hotely iray avy eo. Samy nanana ny fomba eritreretany anatanterahana ny mariazy moa ny olona tsirairay ho azy roa kely fa nirina ny arahamanana ny anatanteraka izany ankalamanjana. Nisy ny fiomanana ara-teknika izay tsy maintsy natao tsy nampiova ny vola nomanina kosa zany. Non ngamba mila main d'œuvre natao fotsiny le izy mila bonne organisation fotsiny le izy. Mitovy amin'ny sasany ihany. Mitovy amin'ny rehetrarehetra ihany fa ny organisation tena hoe ilaina amin'ilay izy mahatafita an'ilay izy. Natao tanatina boaty mavokely manahaka ny loko filamatry ny fety ny tsakitsaky samy nandray iray zava-pisotro maivana ny vahiny. Rehefa vita izay dia teo ihany koa ny natao ny fakana ny sary izay efa mahazatra rehefa mariazy toy izao. Nanomboka teo ihany koa dia efa tsinjo ny ambiance any amin'ny trano fisakafoanana. Vita ny natao eto, iroso any amin'ny toerana nanomanana ny anom-pitoloha ireo nasaina. Ireo kolonga anao baolina kosa afaka miakatra ankianja amin'izay.
Ivadika eo amin'ny lafiny kolotsaina kosa indray isika. Portrait en noir et blanc izay indray no lohateny nomeny tahina Rakotoarivony ny fampiratiana ataony etsy amin'ny Izary Galerie nanomboka omaly ka tsy hifarina raha tsy amin'ny 7 septambra ho avy izao. Navady ny sarosodoko avokoa ireo namana mpifanerasera aminy eo amin'ny sehatry ny zavakanto. Ny andindiny miaraka amin'ny Nalsosombiniana. Taresaka efa fahita eo amin'ny sehatry ny kanto amin'izao fotoan'izao. Saika namany avokoa na koa olona sendra no nalainy sary ka navadiny ho sarosodoko tamin'ity fampiratiana ity. Fotsy mainty ihany no loko nampiasain'ny tahina Rakotoarivony mandritra ny fampiratiana fahatelo eto amin'ny Izary Galerie amin'izao fotoan'izao. Ny faneraserana no zava-dehibe izay no aingam-panahy nentiny tamin'ity portrait en noir et blanc ity. Portrait zany no nataoko tamin'ity fampiratiana iray ity. Ny antony moa dia fifandraisako amin'ny olona tiako anaovana an'le sary ny tena antony lehibe nanaovako an'le portrait. Le fampisehoana izay fifandraisana amin'ny olo izay zany no nanosikana bebe kokoa hoe mahaliana anahy ianao, mahaliana anahy ny sarinao, afaka alaiko sary ve ianao dia ataoko sary. Dia izay fifandraisana tsotra tamin'le olo izay zany nahatonga le zao portrait zao. Posoara no nitondrany ireo sary miisa 20. Azo lazaina ho dika mitovy avokoa ireo tarehy natao sary teto, saika ny aika avokoa ireo olona natao ohatra. Donc franchement c'est super, je suis super satisfaite du travail qu'il a fait. J'avoue que je ne connaissais pas avant, mais c'est une très bonne surprise. Mais il n'y a pas que le mien, il y a tous les tableaux qui sont là que je trouve franchement géniaux. Et puis il a précisé le fait qu'il avait fait ça uniquement avec de la peinture noire. Et ça m'a bluffé quand même. La sary manokana aloha dia hitako tena tafavoaka mihitsy na le détail ary na jerena lavitra na jerena akaiky dia io zah io. Efa tamin'ny taona 1997 no nidiran'ny tahina Rakotoarivony teo amin'ny tontolon'ny sary ary 20 taona izay no nahatonga azy ho matianina eo amin'ny sehatra io. Toerana maro ihany koa no efa nahita ny asa tanana na teto an-tanindrazana na tany ivelany. Madagasikara izay ny lohateny nandraisana anjara farany tany la Frantsa ny volana jolay teo niarahana tamin'ny Pierre Romaine. Izy no isolo tena ny Madagasikara mandritra ny lalaon'ny firenena amin'ny teny frantsay na ny jeu de la francophonie ny volana septambra ho avy izao any Nice, la Frantsa. Ny kolotsaina malagasy ndeha any amin'ny faritra Iorombe isika any amin'ny commune Ranohira ny festival Karitaka miendrika kanto ny kolotsain'ny mpiandriomby fanadihadina. Ny festival Karitaka izay ankalazainy isataona any amin'ny faritra Iorombe, commune Ranohira dia notontosaina ny 20 hatramin'ny 30 aogositra. Andian'ny faheny izany festival izany. Kolotsaina bara ny Karitaka, kolotsain'ireo mpiandriomby. Izy io dia fomba mampanao bara anankiray aty amin'ny faritra Iorombe. Dia ny dia atao amin'io m'interpréter ny fandian'omby. Satria mantsy ny bara mantsy dia piompiomby. Dia io zany amin'le ry zareo leo io foana amin'ny fiainany vao mifo izy dia miandro omby rapiditra ohatran'izay foana amin'ny fiainany dia mahita ny fihetsika-omby iny ry zareo no interpréteny amina dia miaraka amin'ny amponga maromaro. Zay ngamba no azoko nazavana le festival. Nandritra festival Karitaka no nanehoana ireo dia Karitaka izay andraisan'ny mpitarika maro anjara. Vorolanina ny rehetra mijery azy ireo. Misarika mpizahatany malagasy sy vahiny festival Karitaka. Ny lohateny tamin'ity matsany dia hoe festival Karitaka misy fihavanana. Dia hoe mba ahafahana mamory ny olona koa hoe mba ampifaliana amin'ny andro anankiray dia voatery tsy voatery moa zany fa hoe mba naka artista hoentina amalifaliana ny olona amin'izao andro festival zao satria le izy ilay Karitaky tena hoe le fandian'ny Karitaka zany dia gratuit tanteraka fampisehoana fotsiny ilay fomba mampanao. Fampisandratana ny kolotsaina bara ity festival ity kanefa tsy ambaka an'izany fampizarana kolotsaina satria dia tonga nanafana fotoana tany toerana nitarika Kaleba ny 17 aogositra sy nitarika Niainga ny 17 aogositra.
tapitra ny fampahalalam-baovao tomboky lasy tomboky vavy amin'ny anaran'ny ekipa ny fampahalalam-baovao sy ny teknisianina rehetra namola vola izany no isorana anao nanaraka izany hatramin'ny farany. Mirarantsika anao farany herinandro mahafinaritra. Veloma tompoko.